Mravavy. Sombitantara nosoratany Anieza. Izy Mravavy. Andro faharoa. Rehefa hitako fa raiko piti loatra tamin'ity ravaviko ianjara dia nolazaiko kosa ny ravaviko fa tokony hitandrina ihany fa tsy mahatoko be fahatany reny lehilahy reny. Izao no navalo vola finaritra. Ahoana mory lova no asahinao milaza zany amiko? Izaho matoky any anjara sady ny anay dia efa matotra fiarahana. Ka tsy izany ingery lova fa mipiara-mianatra amiko izao dia kivy sy mamoy fo be fa nisarahan'olo tianony. Tsy maninona raha tsy ino azy vola finaritra e. Hitaneo ihany efa matotra izy na ve tsy matotra. Eny e, misaotra anao lolova mba niteny an'izany a. Fa samy manana ny fiainany ny olona rehetrarehetra. Zany eny are. Tovavy lava volo sy ranjanana i vola finaritra. Manaitra vetrany raha vao jerena. Ary mamarana ny fianarany amin'ny sekoly ambony izay nianaranay roa izy. 20 taona izy izao. Zoko 20 taona be izao. Baribary maso, marantrona, misarika sy tsara fanaka, na babony fonindreo pré-classe taminy ihany koa izy. Maro tovolahy sary zoro taminy noho ny hatsaran-tarehany fa toa tsy nahataitra azy firy izany. Ary tsy mba hitako irony tovavy mpilalao fitiavana irony ity zokiko ity. Tokapo tahaka ny siny ka ianjara no voaloam-pitiavany. Nifikitra mafy tamin'ny fianarany izy satria andry ny ankinany neny raha teo. Manko ilerainay dia endosiny fahafatesana fony mbola zaza izay Mravavy. Anisan'ny angaran'iny koa izy satria zokony hony, satria matotra be, satria malala fomba be, satria tsara fanahy, endry be. Izandray dia tsy mba nisy mpijery loatra mihoatra amin'ny vola finaritra. Izaho dia toa tsy arahan'iny loatra momba. Toa vola finaritra trano no reharehany amin'ny manodidina fa vita fianarana ato. Anika tsy nahagaga raha natsony olona hoe mama ny vola finaritra izy. Ny ampitson'ny andro nilazako tamin'ny vola finaritra mba hitandrina ihany amin'ny fatokisana be any anjara dia hitako ny famaly ry zareo satria dia nananatra mafy any anjara ity ravaviko. Ianjara nefa tsy dia azoazony loatra ilay tsy fatokisana azy. Ary tsy dia tiany loatra koa ny tenenina be ka dia nivoaka ny trano izy sady nisitaka teny tokotany. Ary rehefa tazako toy izay anjara dia anjarako indray mampifalifaly azy amin'ny resaka mampiome ka hitako nahafinaritra azy ery tamin'io lafiny io. Nahagaga fa notazominy anjara tao am-pony ihany ka tsy sahany mihitsy ny milaza fa izaho ny mpanaraka azy rehefa miady izy sy vola finaritra. Indray andro dia nomeko fanasana ianjara fa misy alim-pandihizana no karakarain'ny mpiara-mianatra taminay tany an-tsekoly. Niangavy ny vola finaritra ihany izy fa tsy nentina andeha ilay ravaviko ka namela hiaraka amin'ny anjara tamin'ny pahatokisana. Nandritry ny alim-pandihizana dia nataoko izay fomba rehetra ahafahako mahazo ny anjara ho mpiara-mandihy amiko irery mandra-patapitra ho fety. Tamin'io alina io koa no nahazahoako ny foniny ary nampisehovako azy sy mba atsapany fa izany tena tia azy. Nofiniko mafy izy, ny tanako nanafisafy ny atiny, nobanjiniko fatratra izy, ny tratrako natehiko tamin'ny tratrany mba hanehoany ny fidoboko ny foko teo azy iray manontolo. Hitako tsembotsemboka fafy izany mihitsy anjara tamin'ny nanaovako azy toy izany. Ary tsapako fa
ny tsiry teny aminy fitsiriritana na dia niny mafy hiady amin'ny fakapana azy izy. Nataoko daholo izay hiarahanay sy anjara io alina io, ary noho ny maraina ny andro dia niangavy ny anjara mba ho ateriny any trano. Noho ny avy nanaty trano fianjara dia nody avy hatrany, ka ineny no nitsena teo am-bavahady ary nanontany ahy sy nanao hoe izy miravavy. Sombin-tantara nosoratany Nieza. Izy miravavy. Andro faharoa.